Mampotsika mandrakarivarivana ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Andeha ny filazan'ny tsara araka ny Lioka toko 2:20, ny 5:30 ka hatramin'ny 5:40 no andraisantsika hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny ity an'io filazan'ny tsara araka ny Lioka toko 2:20. Rehefa mijery an'io toko 2:20 tsika ry havana, dia ao no iresahan'i Jesosy ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ny hihavian'ny indray. Fa ao anatin'izany Jesosy dia sady mampianatra no mananatra ny mpianatra mba tsy ho be fanahiana loatra ny amin'izao fiainana izao. Asehon'i Jesosy koa ny amin'ny fanoharana ny amin'ilay lehilahy anankiray mpanan-karena. Izany alahatra Jesosy zany ny amin'ny hoe vola sy ny fanjakan'Andriamanitra. Resahan'i Jesosy amin'izao toko 2:20 ihany koa ny amin'ny hoe aza manahy izay ho tafiana, izay hohanina. Fambarana anatin'izany hoe ny aina dia mihoatra no ireny. Aza matahotra rondro vitsy fa efa sitraky ny rainareo, ny hanome anareo ny fanjakana. Eto zany Jesosy dia mitarika ny sain'ny mpianatra hifantoka ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy hanana fanahiana be loatra ny amin'izao fiainana izao. Saingy izao koa nefany ao anatin'izao perikopa eo ambany masontsika izao dia mampianatra Jesosy tsy midika akory hoe atao atsirambona ny fiainana eto amin'ny izay nametrahany atsika. Tsy midika akory zany. Fa inona raha no atao? Ahoana no anatanterahana sy iainana amin'izany endrasana amin'ny fihavian'ny tompo? Raha mandresika ry havana ny amin'ny haino manjery maro samihafa, ny ady any Iran sy Israela dia efa maro indray zao no mitaintaina hiakatra ny solika, hiakatra ny vidina biscuit sy ny sisa. Za miteny aminao fa fidinana sisa ny tsy miakatra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Fa mampiomany Jesosy. Ahoana no hiatrehana n'izany hoe fihavian'i Jesosy zany? Fifamiseho avokoa ny zavatra rehetra. Fanoharana ny amin'ny fihavian'ny tompo, izay no ambara eto. Raha any amin'ny Matthieu toko 5:20 izay mitovy amin'ity, dia ilay 𝗔𝗡𝗗𝗏, ny 5 miandry, ny 5 adala. Izay no ambaran'i Jesosy. Fa eto amin'ity kosa, izay mitovy ihany ny fomba anehoany azy, fa kosa ny amin'ny mpanompo sy ny tompony. Izay no antahapitan'i Jesosy ilay fanoharana ao anatin'ilay hafatra. Inona ny hafatra ao antsika ry havana ny amin'ny an'io ity? Ambara ao anatin'izao soratra masina izao fa tsy fantatra izay hihavian'ny tompo. Tsy fantatra izay hihavian'ny tompo ka mijoroa amin'ny finoana dia ny finoanan'i Jesosy. Tsy fantatra izay hihavian'ny tompo ka mijoroa amin'ny finoana dia ny finoana an'i Jesosy. Eo amin'ny 5:30 izao ny fivaky ny teny: aoka hisikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo. Aoka hisikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo. Ilay teny hoe hisikina ny valahanareo ao amin'ny Baiboly dia intelo ihany no ahitana n'io teny io. Ny voalohany dia eto amin'ity Lioka ity, Lioka toko 2:20 ity. Ny faharoa Efesianina toko 9 ny 4:40 sy ny fahamarinana ny valahanareo. Any amin'ny Exodosy toko 2:20, rehefa hiala tao Egypta ny Zanak'Israely tao ambany fanandevozan'ny Farao, dia nanome baiko i Mosesy mba hiomana, raiso ny tena, asio kiraro ny tongotrareo ary sikino ny valahanareo. Entina ilazana zany hoe sikino ny valahanareo, entina ilazana fahavononana hiasa, fiomanana. Raha ny tantaran'ny Zanak'Israely zany no jerena, dia fiangana vaovao, miala avy amin'ny fanompoana ny Farao, hiainga ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Io zany tena hoe fahavononana, hanompo an'Andriamanitra. Le hoe aoka hirehitra ny jironareo. Ny jiro moa dia atao inona? Fanazavana. Ny jiro dia entina ilazana ihany koa hoe mirehitra, mitondra hafanana, lay fanilo. Misy dika teny hafa azy dia milaza mihitsy ny hoe arendrina izy io. Ho avy moa izao fetim-pirenena efa mividy arendrina ny amin'izao, mampalahelo fa lazera. Arendrina. Ny arendrina dia ampiasaina amin'ny maizina, hoentina anazavana amin'ny alina. Fa zao koa any amin'ny bokin'ny mpitsara tamin'ny andron'ny Gideona, ny arendrina dia nentina miatrika ady lehibe. Zany hoe taloha zany ny arendrina tsy le arendrina taratasy tahaka ny misy amin'izao, fa hazo sahabo iray metatra, dia asiana lamba mifatotra eny aloha, eo amin'ny lohany, dia asiana menaka oliva na menaka diloilo. Tsy haiko izao hoe ohatrinona ny litatra ny menaka oliva amin'izao, fa tamin'izany zany no natao jiro fandrehitra, hoentina miatrika ady, anazavana amin'ny alina. Zany no
sary anehoana n'ilay jiro eto fa raha mijery sika ry havana milala miresaka ny amin'ny hoe fanazavana na hoe fahazavana tamin'ity volana jiona ity ny perikopa rehetra dia saika miresaka n'izany atao hoe mazava sy fahazavana izany avokoa vao tamin'ny herin'ny androany zao ny 𝗙𝗔𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔𝗡𝗏 izao dia miresaka ny amin'ilay atao hoe fahazavan'Andriamanitra rehefa nahary zao tontolo zao dia nataony hoe misy mazava ho an'ny sekoly alahady aza dia mahafantatra an'izany fa tsy mbola le masoandro sy volana iny fa ilay fahazavan'Andriamanitra satria io mazava io no fahefan'Andriamanitra ary ny mazava no ananan'Andriamanitra fahefana voalazany amin'ny Jiona 1:1-5 Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina ao aminy zany hoe ilay mazava zany no loharanom-piainana ao amin'Andriamanitra ary ilay mazava dia Andriamanitra mihitsy Jesosy Kristy dia niteny eo amin'ny Jiona 9:12 izao no fahazavany zao tontolo zao Andriamanitra mihitsy zany ilay mazava ary Jesosy aza dia niteny eny amin'ny Matteo 5:14 ianareo no fahazavany zao tontolo zao tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy any ambany vata famarana aoka hisikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo raha omena dika zany io teny io dia zao aoka ho vonina hatrany isika ka hisikina ary arovony jironao tsy ho faty aoka ho vonina hatrany isika ary arovony jironao tsy ho faty dia mety hiteny sika hoe Jesosy koa dia tena mila vaniny 𝗙𝗵𝗲𝗔𝗡𝗔𝗡𝗧 ary tsy hita intsony izay anaovana azy eto an-tanàna ahoana no ampiarana an'izany sy iainana amin'izany amin'izao 𝗙𝗵𝗲𝗔𝗡𝗧 zao atsika kristianina raha tonga ny tompo raha ho avy ny tompo moa misy jiro mirehitra ve ao aminao misy finoana ve ao anatinao sa hiditra ao an-tranonao ny tompo dia hitsapatsapa zany fanontaniana mety hipetraka fa ninona zava-mitranga na isy mpangalatra na tsisy mpangalatra na inona zava-mitranga dia matoky an'Andriamanitra ianao satria Andriamanitra ao anatinao ilay Andriamanitra mazava ninona zava-mitranga ny olona mijoro amin'ny finoana dia matoky fa ilay fahazavan'Andriamanitra no miaina ao anatiny Jesosy Kristy no mitoetra ao anatiny ilay fahazavana zao tontolo zao ny fanahy masina no mitoetra ao anatiny sy miasa ao anatiny ka mitarika azy tsarovy ry havana malala fa isika kristianina ny jiro manazava izao tontolo zao isika kristianina ny jiro manazava izao tontolo zao miainga amin'ny kristianina ny fanazavana miainga amin'ny kristianina no manova ny fomba fijeriny izao tontolo zao izy nareo nefa nahita ramanavy ny ramanavy rehefa mipetraka ao ambony plafond ao raha misy ramanavy ny tranonareo dia mitsongoloko izy dia rehefa mijery atsika izy ohatran'izany koa ny paresseux efa nahita paresseux nareo ny paresseux ihany koa rehefa mipetraka dia mitsongoloka dia tsika mijery azy dia mitsongoloka fa izy koa mijery atsika mitsongoloka dia zany mipetraka fanontaniana izy tsika ny tena mitsongoloka tsy zany ny zava-dehibe fa ny tanjon'ny kristianina satria tsika manana ny mazava dia hanova ny fomba fijeriny ireny hitovy fijery amintsika izy ilay mandeha amin'ny maizina ane ka mahita tsika dia izy ohatra mitsongoloka nareo kristianina ao izy adaladala nareo fitsika ihany koa ilay manana n'ilay mazava dia mahita hoe nareo koa nge mitsongoloka ny tanjona zany raha hoe aoka hirehitra ny jironareo isika ilay mijoro amin'ny finoana dia manova ny fomba fijeriny fa tsy isika indray ny voahova dia mandeha tsisy jiro ohatranazy ianareo le mandeha tsisy jiro ny ramanavy ane amin'ny alina vao mandeha nga izy manana jiro fa isika manana ilay jiro ao anaty zany no antony hoe antom-pijoroan'ny kristianina manana ilay fahazavana manova ny fomba fijeriny izao tontolo zao fa entina hifampahirezana ihany koa ry havana malala amin'izay rehetra mitranga amin'ny olana sy ny ady atrehina satria ny jiro teo izy dia hoentina miatrikady dia ny jiro ny finoanao ao anatinao no hietrehinao ny adinao fa raha mbola ao ilay jiro raha mbola ao ilay fahazavana ilay Jesosy Kristy mitoetra ao anatinao dia mbola hamiratra hatrany ianao tsy ho resy ianao tsy ho kivy ianao fa misy fotoana mantsitsika rehefa le kivikivy iny tsy mahita mangirana mihitsy amin'ity fiainana ity nefa tsy fantatrao fa ilay fahazavana dia aiza ao anatinao misy fotoantsika sy misento fa le esy iny ane mody asorona fotsiny le aire resy olona kivy ao amin'ny fiaina
fa raha mbola eo Jesoa, raha mbola ao le jiro ao anatinao, tsy resy zany ianao. Raha mbola mitoetra ao anatinao Jesosy Kristy ilay fahazavana, dia ajoro ianao ary atanjaka amin'ny finoana ianao. Mijoroa amin'ny finoana, aoka hirehitra ny ny jironareo zay ao anatinareo. Misy zavatra mamperitreritra ry havana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Mamperitreritra dia izao. Manomboka mitady ho faty ilay jiro. Manomboka mitady ho mangatsika ny finoan'ny olona. Inona ny antony? Voalohany aloha ny andro mangatsika tahaka an'izao, ka mivavaka ny olona rehefa mangatsika ny andro. Ary na ny reseverana busy azy efa mahafantatra mihitsy hoe malalaka be ohatry ny alahady faharoany. Rehefa alahady faharoa ny olona tsy dia mivavaka. Ato amintsika zany rehefa fidirana faharoa somary malalaka kely. Ka mivavaka ny olona rehefa mangatsika dia manomboka maninona ihany koa? Any dia tsy hita. Tsy mivavaka androany, tsy mivavaka amin'ny heriny, tsy mivavaka amin'ny tapa-bolana, tsy hita tsony. Maty tsy kelikely ilay jiro. Anisany anankiray mamono ilay finoana ilay jiro mirehitra ao anaty ihany koa dia ny fampianaran-diso. Io dia tena mamono ny finoana io. Ianao ilay masakaina io, nianatra katekomenina, mpandray fanasan'ny tompo, fa tratra ny fampianaran-diso, tavela tanteraka. Anisany anankiray ihany koa mamono ny finoana ny fanahiana be loatra ny fiainana. Isaode anareo io. Sao dia zao, sao dia zao, sao dia zao. Ary anankiray ihany koa izay tena mamono ny finoana dia ny fitiavakarena be loatra miompapana. Fitiavakarena be loatra mamono ny finoana. Ry kristianina havana, mampatsiaro antsika ny tantaran'ny apôstôly, mampatsiaro antsika ny tantaran'ny martiora tahaka ny rasalama. Ireo dia nenjehina, ireo dia novonoina. Saingy izao, jereo anie 522 tsika izao mbola misy ny fivavahana kristianina. Arakaraky ny nanapotehina, arakaraky ny namonoana ireo vao miany hivoaka ilay hazavana ka tsy mety maty. Zany hoe ny fanenjehina zany dia tahaka ny zezika mampiroborobo ny fivavahana sy ny finoana. Jereo ny afimangy, jery afimangy tsika izao. Arakaraky ny anapohana azy mampazava azy. Ny fanenjehina dia zezika mampipoaka, mampihitatra ilay hazavana. Fa ny fampianaran-diso dia poizina mamono ny maha-kristiana. Averiko ny ray mandeha. Ny fanenjehina dia zezika mampiroborobo, fa ny fampianaran-diso dia poizina mamono. Ao anatin'izany indrindra no isarehinantsika aoka hirehitra ny jironao. Aza kivy raha mandalo ady, fa areheto ilay jironao, aoka ho vonona mandrakariva. Eo ampiandrasana ny tompo mbola tsy fantatra io, naroviana. Fa mijoroa amin'ny finoana an' Jesosy. Fa ny hafatra faharoa ry havana dia izao. Tsy fantatrao izay hevian'ny tompo, koa miambena mandrakariva. Miambena mandrakariva. Ny 9:30 ka hatramin'ny 9:70. Misy voambolana 3 samihafa kanefa mitovy ny hevitra. Izay anambarana azy dia izao. Miandry eo amin'ny 9:70. Izao ny fivaky ny teny. Ary aoka ianareo ho tahaka ny olona izay miandry ny tompony, raha mody amin'ny fampakaram-bady izy, ka noho ny tonga sy mandondona izy, dia voany miaraka amin'izay. Zay le voambolana voalohany. Ny faharoa dia izao. Miambina. Manomboka eo amin'ny 7:70 dia miverina imbetsaka iteny io hoe miambina io. Ary ny fahatelo dia hoe miomana. Reo voambolana 3 ry zany ampiasaina mba hiainan'ny kristianina amin'ny fihavian'ny tompo. Voalaza eto fa tampoka ny fihavian'i Jesosy rehefa ho avy indray eny amin'ny raha lanitra izy. Saingy izao, tsy hoe tampoka ny fihavian'ny tompo dia hipetrapetra fotsiny tsika efa ho avy ny tompo dia hijanona fotsiny amin'izao. Tany amin'ny faritra hafa rehefa nandeha nitsao hoe ho avy ny tompo amin'ny 2012, ny vonoany daholo ny ombony sy ny akohany dia nihoanina lerany. Tsy tonga akory ny tompo, maty fotsiny, lany fotsiny fananany. Fa misy andraikitra, misy asa izay apetraky ny tompo dia ny miambina. Ary le miambina eto dia aseho amin'ny endrika hoe manompo an'Andriamanitra. Zany hoe io fanompontsika an'Andriamanitra io ka izany dia efa miambina. Ary sika le miambina dia efa manompo an'Andriamanitra. Ary le hoe miambina dia hoe arovy tena miaro mihitsy, miady amin'ny fankapanahy tena miaro tory. Zavatra manao ahoana moa no arovana? Zavatra manandanja. Ilay fahamasinana, ilay toetra tsara ao anaty no arovana mba tsy ho tratrana izao tontolo izao. Voalaza eto mantsy hoe na amin'ny fiambenana faharoa, na amin'ny fiambenana
fahatelo io zany hoe mamantonalina any amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 maraina amin'ny 2 maraina ka hatramin'ny 3 maraina na amin'ny 4 maraina any mila miambina mandrakariva mila manompo an'Andriamanitra isika na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana fa tsy mandano lany foana ny fotoana amin'ny zavatra tsy misy dikany zay le hoe miambina mila miaina ny fahatokinan'Andriamanitra isika fa voalaza eto ry havana malala fa ny olona izay maharitra sy miambina dia sambatra averiko ny ray mandeha ny olona izay miambina maharitra amin'izany dia sambatra jereo tsara ane ny voalaza ny soratra masina eo amin'ny 7:70 ahoana ozy izy sambatra ny mpanompo izay hitan'ny tompony miambina zany hoe tena faly ny tompo satria mahita antsika miambina fa ny faharoa koa dia zao ny olona izay miambina dia zao misy fitsimbadiana toe-javatra ao isika ilay nanompo dia tonga tompona indray rehefa tonga izany fotoana izany isikina ny tompony dia ampinana antsika zany hoe raisina sary ato am-piangonana izy zany ny diakonina mitantana indray no mipetraka mihinana fa ny mpandray fanasan'ny tompo no mampinana lasa hoe ianao ilay mampinana indray lasa mihinana Jesosy Kristy no hipetraka hitsangana indray hitantana antsika hanome sakafo antsika fa isika dia hipetraka dia mazava ny voalaza amin'ny Marka 10:5-10 ny zanak'olona tsy tonga hotom-poina fa tonga hanompo Jesosy Kristy no niteny an'izany mbara soratra masina ry havana miambena fa tsy fantatrao ny fotoana mety isy fotoana aza isika miambina fa sika ngeny tonga lohany amin'ny Jesosy Jesosy mbola tsy tonga zany mila iambenana zany mila iambenana zany fa raha vakina ry havana ny amin'ny 𝗙𝗵𝗲𝗳𝗏 9:10 zao ny vavaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy sambatra izay miambina ny fitafiny fandrao mitanjaka izy ka ho hitany fahamenarany zany hoe ny olona miambina zany dia tena arovany ny tenany amin'ny fiavian'i Jesosy fandrao hitanjaka izy ka ho hitany fahamenarany io zany raha tonga dia ahitsy mihitsy hoe miboridana ino ny tompo fa avy ino misy olona anankiray miboridana tsy fantatra hoe avy aiza misy adala vaovao ndray hony nefa ny tompo efa avy izy ny boridana fa raha mipetraka amin'ny fanontaniana amiko sy aminao dia hoe raha ianao ny eo amin'ny toerana avy aiza ianao toeranaiza no ahitan'ny tompo anao tena miambina ve isika ao anatin'izany ty dia miatoraka ao amintsika rehetra ny tenin'Andriamanitra aza mety ho fitahina ianareo fa ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondratena tsara indrindra ho antsika tanora izany mila miambina isika fandrao io namana io ihany no mana-poizina antsika tsy le poizina le vaovao malaza iny fa poizina mitoetra ratsy ho avy mantsy zao ny fetim-pirenena dia tsy maintsy isy vaovao indray hoe zao ny matin'ny toka zao ny matin'ny accident mamperitreritra zany fa ambaran'ny Koretianina 10:1-7 teo hoe na mihinana ianareo na misotro dia atao ve ho voninahitr'Andriamanitra fa tsy hoe soavaly telo nytolominao ataoko ho voninahitr'Andriamanitra ty tsy zany no tiany ho tenenina fa hoe manome voninahitra an'Andriamanitra ve ny zavatra hoaninao sy sotronao dia ny aza misy an'izany hoe tonga ny am'lady amin'ny heriny anio dia misy filazana manjo fa 𝗙𝗵𝗲𝗍𝗍 matin'ny toka mila miambina isika satria tsy fantatritsika zay hiavian'ny tompo eto am-pamaranana dia zao raha ho avy ny tompo ahita jiro mirehitra eo aminao ve izy ahita finoana ve izy raha ho avy ny tompo ahitanao miambina tokoa ve izy tsarovy ry havana malala fa ny solika tsara indrindra izay andrehitra ny jiro dia ny finoanao dia ny tenin'Andriamanitra fa raha tsy misy tenin'Andriamanitra ny fiainanao dia mbola ho manjavozavo aminao ihany ny tena finoana marina ka arefo ny finoanao ny fiambenana tsara indrindra dia ny vavaka dia fiainana maha-kristianina fa tsy formule io tsy hoe tokony hivavaka zao fa tena fiainana isan'andro fa raha kristianina ianao ny tsy mena ny tenin'Andriamanitra raha kristianina anao ny kamo mivavaka mieritreretra fa marary zay fanahinao ny fiainanao rehefa tsy misy an'i Jesosy ny finoanao rehefa tsy ahorina ao amin'i Jesosy dia mbola ho resy ihany ianao ary rehefa tsy Jesosy ny tanjon'ny fanomponao dia zava-poana izany fa izay maharesy dia miara-mipetraka miaraka amin'i Jesosy eo amin'ny seza fiandrianana ho azy Andriamanitra ny voninahitra amen